raha matsikaritra tsika amin'ny tantarany Madagasikara dia avy aiza moa zany no nahafantarantsika ny tantarany Madagasikara. Misy ozy tsika ny atao hoe lova-tsofina. Iny moa zany tsy dirako lalina ny mikasika an'iny fa zaho olona rationnel. En tant que rationnel zany, zavatra misy proof ihany zany no azoko resahana. Fa zay lova-tsofina any, ngambany aleo apetrakintsika ho andraikitry ny mpahay tantara ny manazava ny mikasika an'izany. Fa ny antsika zany hoe zay tantara ananatsika trace écrite, zay zany mba ho resahantsika androany. De alohan'ny dirako ao anatin'ny votoatin'ny resaka, de tsara ihany mba mizara amitsika satria io resaka tantara io tsy ho haitsika fatanitany amizao io fa tsy maintsy mianatra aloha tsika. Mianatra aloha tsika zay vao mahay ny tena tantara. De mba tiako zany mifampizara amitsika hoe reto misy karazana ouvrage. Lasa preuve ny colonel Patrick koa izy ty zany mivadika satria le caméra moa eto nataotsika mode selfie. De ty misy boky anankiray zay anisany tena nanampy, zaraiko amitsika le satria anisany tena nanampy be anazy zany nafantarako an'le tantara. De misy boky nosoratany Père Sylvain Urfer, édition Foyer Justice izy ty édition Foyer Justice, ny titre Histoire de Madagascar, la construction d'une nation. De any amin'ny conclusion moa ty boky ty miteny hoe tsy ny malagasy ozy izy de mbola nation en cours de construction. Zany hoe mbola ao anatin'ny manangana firenena zany tsika amizao fotoana tsika miteny zao. Mamaly akolaka ihany zany an'le fanontaniana hoe efa mafeny ny fepetra maha-firenena ve ny malagasy. Valentsika miandalana eo ihany zay fanontaniana zay. De ty boky anankiray ty ndray de miresaka ny tantaran'ny fiainana ara-politikan'ny Madagasikara. Nisoratany André Rasoolo izy ty. Izy moa de nandao atsika voatsely fa lasa namela mamy satria tena mazava ao anatin'ity boky ty ny mikasika ny fiainana ara-politikan'ny Madagascar. Regard sur la vie politique de Madagascar de 1960 à 2020. De ny farany boky izay nosoratany Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Warberger. Ty ndray de miresaka ny crise politika eto Madagasikara. Zany hoe ny fiainandra malagasy zany de miala amin'ny crise anankiray de miditra amin'ny crise ray manaraka. Fa iverenatsika le resaka foko teo. Fanontaniana daladala moa zany napetrako tao amin'ny page hoe fa maninona moa tsika no miresaka an'le Côtier Smerina. Nefa ntsika mafantatra tsara fa Madagasikara de nosy. Ny lova-tsofina moa miteny hoe nisan'izany vazimba zany miteto. Zay moa zany amin'ny mahalova-tsofina anazy zay de resaka miepita zany. Ary haitsika tsara fa atsika malagasy io anisan'olona tena mpandainga. Mahita an'izany angamba antsika any amin'ny réseaux sociaux any fa
betsaka ny zavatra resahana zay tsy hita zay mamaripototra anazy, ka zay mahatonga anazy zany tsy considereko mihitsy le resaka lovatsofina satria resaka miampita le izy mety miova arakaraka zay mitondra n'le resaka. Tsy haiko na azotsika le tiako atongavana ao anatin'izay. Fa ny fanontaniana mipetraka eto de Madagasikara nosy, c'est une île. Fa inona mahatonga atsika miresaka côtier sy afovoantany? Ary tsy hoe ny afovoantany rehetrarehetra fa tena hoe singanina mihitsy ao anatin'le izy le merina. Ka eto zany tsy aleotsika tsy mifampiatsara velatsy fa ny tena direct be le fanehoan-kevitrako. Ny avy any amin'ny sisitany de mametraka fa raha vao avy aty ampovoantany de merina. Zany hoe tsy tafiditra ao anatin'izany zany ny faritra Sofia zao ohatra, Antsohihy. Ny olona avy any Antsohihy ve azo tenenina hoe côtier? Ny olona avy any Mandritsara ve côtier? Ny any Befandriana ve côtier? Ny avy any Laotra Mangoro ve côtier? Ny Betsileo ve côtier? Mahay tsara ny géographie ny Madagasikara angamba ntsika rehetrarehetra, de eo koa zany ny eto ampovoantany ndray koa de miteny koa fa avy any amin'ny sisitany rehetrarehetra koa de côtier. Eto zany tsika samy mifanilikilika eto côtier sy merina, nefa ny miteny fa firenena iray tsy mivaky ny malagasy. Ny any a France ve zao miteny ve ny any hoe nareo Marseillais, nareo Niçois, nareo tsy haiko Brestois, Breton, nareo Parisien? Non. Une nation c'est une nation. Nationalité tsika rehetrarehetra io de malagasy. Fa inona ara zany mbola iresahana an'le resaka foko? De averiko le fanontaniana tany am-boalohany. Mahafeno ny fepetra, mahafirenena iray tsy mivaky azy ve ny malagasy? Matoa mbola misy zany considération zany, de mbola tsy mipetraka tsara. Averiko ihany, matoa mbola misy ny considération ara-piaviana, de mbola tsy mipetraka tsara ny malagasy iray atsika. Zava-misy zany, c'est un fait. C'est un fait. Tsy jugement zany, fa zay ny zava-misy. Ka averiko ihany le fanazavana teo. Madagasikara ho de nosy. Zany hoe misy tantara zany natongavatsika rehetrarehetra io teto amin'ity nosy ity. De misy an'le fanontaniana somary adaladala napetrako, fa ny merina ve tsy tokony ho côtier ve aloha izy, zay vao lasa merina? Logika be zany question zany, satria raha ny tantara tokoa ny jerena, de nisan'ireo naufragé en général moa zany hoe ny histoire ny peuplement ny Madagasikara de peuplement accidentel. Zany hoe tsy destination finale zany le Madagasikara, fa rendrika ny sambo ny tondra n'ireo olona, na hoe nafefiky ny ranomasina de tonga taty amin'ny nosy misy atsika ty. Ka raha ara-tantara ny origine n'ireo, ny origine ny merina sy ry zareo en général zany ny eto ampovoantany de avy amin'ny indonesiana sy ny
Malaisiana. Efa betraka ny malagasy any ivelany nanao test d'ADN, ary voapirofo zany fa ny raha zany de majoritairement ny endry zareo zany ny endry zareo fokomerina zany io de na izy indonésiana na izy malaisiana. De mba fantatritsika ve ny histoiran'izany indonésiana sy malaisiana zany, mba fantatrika ve ny tantarandry zareo. Zay mahatonga na manontany hoe fa nimerina ve ho tsy kôtielo satria raha arak'izay tantara zay de avy tany amin'ny kôtiny izy no nitsofoka nakaty ampovoantany. Zany hoe tsika rehetrarehetra io zany kôtie daholo, ary fantaro tsara koa ny tantarany Indonésia sy ny tantarany Malaisie. Ary tsy tonga teto Madagasikara atsika raha tsy tamin'ny alalan'ny sambo. Afaka verifiena ny anatin'ny tantarany fa tsy nisy ka hoe parachute no natongavany teto Madagasikara na hoe nandeha avion izy avy tany, fa tamin'ny alalan'ny ranomasina. Ary ny atao hoe côtier de ny olona miaina amin'ny sisin-dranomasina, ny olona miaina amin'ny ranomasina. Ka veriko le fanontaniana hoe ny merina ve tsy tokony ho côtier aloha izy zay vao lasa merina. De avadiko indray zay fanontaniana zay. Tsika rehetra ve zany côtier daholo? Adaladala le fanontaniana fa misy entina amin'ny saina. Mba hoentitsika mamaly an'le fanontaniana teo hoe mafeno ny fepetra mahafirenena anazy ve ny malagasy. Misy antony ny ametrahantsika an'izay fanontaniana zay. Satria miankina amin'ny fahamalitsika an'izay fanontaniana zay, miankina amin'ny fahazahoantsika an'izay fanontaniana zay, ny mety ho avin'ny Madagasikara sy ny malagasy. Betsaka moa zany no manao tsinotsinona n'le resaka tantara. Fa ny tantara tompoko de tsy azo tsinotsino avina. Ny tsy fahafantarantsika an'io tantarantsika io no ararotin'ny mpanjanaka moa zany tena nanao an'izay. Fa eo koa ireo zay manana hevidratsy ampisaratsaraka ny malagasy. De isaky ny mba misy fanovana takina eto amin'ity firenena ty, de io resaka adipoky io foana no ampiasaina. Io foana no rangitina ampiadina ny samy malagasy. Ny tena mo efa presque victime an'izany tamin'ny mbola mpianatra tany amin'ny anjerimanontolo. Fa za manokana de tsy nanaiky an'izany mihitsy. Betsaka angamba ny promotion ko teny Andrainjato, fa rehefa misy ny ady sy ny zavatra ohatran'izany de za rery sisa ny tavaratra. Aleo presizeko tsara, za rery sisa ny mpianatra avy any avaratra tsy miala eo amin'ny campus. Fa inona ny ataoko? Lasa namako daholo indray ny tatsimo zay mijanona eo amin'ny campus. Satria za tsisy ratsy nataoko andry zareo. Zava-misy moa tamin'izany hoe rehefa misy miady ohatra ny any Barika 5, ohatra hoe misy mpianatra avy any atsimo, tamin'izay moa zany nisy mpianatra avy any atsimo maty tany Barika 5, de hoe amaly faty zany ny avy any atsimo. De tamin'izany fotoana moa zay tany Fianaratsoa somary vitsivitsy ny tavaratra mianatra any, de lasa mitsoka mandeha mody daholo ny mpianatra avy any avaratra.
de zaho tsy miala eto zany, za tsy nanao ratsy tamin'olona, ary reo bandy avy any atsimo ny za tsara fiarahamonina am zareo, za tsisy zavatra ratsy nataoko, inona moa zany tokony ampitsoka anahy? Hitatsika am'zany ny mahasarotra an'le firesahana resaka fiaviana ty, fa zava-misy io ka tsy tokony tsy maintsy mitandrina ihany aloha zany miresaka an'le izy, satria mety ho susceptible na interprétation be de be le izy. De aleo zany somary asitsika saosisosiny, somary asitsika any, somary asitsika blague any zany eny atenatenany, mba tsy de achoquer loatra le firesahana an'le izy. De zay zany araky ny teneniko hoe Madagasikara de nosy, tsika rehetrarehetra io zany de avy any amin'ny côte daholo no nidiratsika teto Madagasikara. Ary na ny firazana tsika io de fa mifamatomatotra. Raha makany avaratra zao tsika, ny tena moa zao avy any avaratra, ny any avaratra de rehefa sud-est de afangaro daholo hoe antimoro, zay ma fivolagnana izy aminay any, antimoro. Ko fa olo boka sud-est zay fa antimoro, de fa atao global be karan'zany. Nefa mba mahafantatra ve tsika hoe avy aiza ny tantaratsika Sakalava? Avy aiza tsika Sakalava io? Raha ny Sakalava ara-tantara de ceux qui viennent des Antesaka. Zany hoe mbola taranaka ny Antesaka ihany. Ka indraindray zany misy diso le fahazahoantsika ny tantara de lasa misy tsy fifanarahana. Raha fahazahoako an'izany tantara zany, ny olona tena tokony ho mpiavana zany de ny Sakalava sy ny Antesaka. Satria olona ray ihany reo, ny Sakalava ihany no ary zay nahatonga an'le Sakalava. Nanao déplacement lava be zany le Antesaka. Avy any amin'ny côte sud-est tany zany izy ny déplacé vers le nord-ouest jusqu'à any amin'ny tendrony avaratra any. Zay no nahatonga an'le Sakalava. Ary be de be amin'ny tantara tsika io zany raha manao test ADN tsika reo de efa mifangarongaro ny raha tsika. Za zao tsy afaka hiteny anahy mihitsy hoe za Sakalava pur, na za tsy mety pur, na za fa efa mifangarongaro. Ary zay ny atao hoe nation. Ny atao hoe firenena, une nation. C'est pas seulement le fait d'être établi sur le même territoire, mais il faut aussi faire preuve d'un vouloir vivre ensemble. Zay le vouloir vivre ensemble zay ve misy amintsika malagasy. De valiko avy atrany zay fanontaniana zay hoe tsia fiatsarambelatsiny tsika eto. Matoa mbola miresaka an'io resaka foko io. Za aloha androany teto amin'ty pejiko ty tsy mbola niresaka foko mihitsy. Afaka verifienareo anatin'ny publication rehetrarehetra natao, fa mbola tsisy resaka foko mihitsy teto. No ny fahatsapako an'izay hoe ny malagasy de firenena iray tsika io. Fa est-ce que zay le vouloir vivre ensemble zay ve misy amitsika zay? Zay ny condition maha nation anankiray.
ka efa manana an'izay le misy an'izay le preuve de vouloir vivre ensemble zay ve amitsika malagasy rehetrarehetra. De eto araroty kokoa zany aleo resahany ty le fanavendravendranana ty. Ary matetika ny olona vendrana foana hoa, ny olona vendrana foana no miteny ny sasany vendrana. Fa ny olona intelligent, ny olo mahazo ny raha tsy ary manavendravendrana olo zany. Misy ma publication tsy hay zandrikely boka ia na zandrikely tokony mbo isoma bily, tokony mbo isoma kanety any, ande mitabataba amin'ny Facebook ato tsy haiko manino. Le fanavendravendrana ty kosa mba oka. Za aloha tena samy teny, anareo manavendravendrana côtier, fa za ty za côtier. J'ai grandi ici à Antananarivo. Teto za nianatra. Ary mpiara mianatra amina teto tsy côtier. Ary za major nanomboka tamin'ny klasy ambany tany, malgré le fait que za naditra. Fa za major foana. Dikan'izany, aza vendravendranana zay. Tsy ny côtier rehetrarehetra ny vendrana, ary tsy ny merina rehetrarehetra koa mahay. Fa tsika aza mifanavendravendrana marary amin'ny fona izy io. Na de azoko tenenina raha hoe tsy anatin'le kategorian'le vendrana za. Fa za kosa tsy anaiky an'izany hoe ny olona mitovy fiaviana amina ande vendravendranana isan'andro eto. Ka zay le fanavendravendranana tsika zay mihitsy. Le fanambanibanina ohatran'izay mihitsy no mahatonga anay mametraka hoe aleo samby hijery an'izay mahasoa anazy, aleo samby hijery an'izay mahatsara anazy. Satria zay manko le ararotinareo hoe vendrany reto de andao exploitena daholo ny arenany. Andao reo rehefa misy ny opportunité eto Madagasikara de tazomitsika ho atsika daholo fa tsisy ilanan'ireo vendranareo. Zay ne le interprétation am'le izy so de tsy azonareo. Ka anareo efa manao an'io io, efa manavendravendranana anay io. Avelao zay ho fatiny avendrananay, to zay ho fatiny avendranany hafa. Tao anatin'ny 90 taona zay de ny avendranan'olona no nampijaly anay. Ka efa samy hijaly foana, aleo zay hijaly amin'ny avendrananay. Mazava angamban'izay efa tsisy ampina, tsisy analana. Toizatsika ihany le resaka teo fa ino moa zany somary parenthèse kely iny. Araka an'le fanontaniana hoa, zay ny fanontaniana fototra zany androany hoe mahafeno an'le fepetra ve tsika mahafirenena. Efa nivaliko teo ny ampahany tamin'le fanontaniana hoe izany firenena zany de tsy vitany hoe établi sur le même territoire, fa mila manana an'izay hoe vouloir vivre ensemble zay. Ka tsika malagasy ve tena hoe te hiara iaina tokosa de fa hoe tsy fidino atsika, tsy fidino atsika le nataon'osy ray eto de voatery tsika tsy maintsy miara-monina eto. Zay ve ny zava-misy? Sa tena hoe fitiavana, fitiavana hoe hiara-monina, hifankatia, hifanampy, hirahina. Sa mbola mitady ny very. Reo manko le soatoavina atsika very, hatramin'izao mbola tsy mety hita io. Tsika zany amin'izao mbola ao anatin'ny vanim-potoana mitady ny very. Inona le very? Ny soatoavina mahamalagasy atsika. Ny mahamalagasy atsika de ny fifankatiavana, fifanajana, firaisan-kina. Mbola miaina an'izany ve tsika? Efa nisy video nataoko tany aloha hoe ny firenena rehetrarehetra mandroso de hiainany ny kolotsainany, miaina amin'ny kolotsaina, miaina amin'ny soatoavina. Na amin'ny resaka ekonomia io,
raha andray ohatra zao tsika ny tany amin'ny vanim-potoana raha ataotsika fahampanjaka moa zany mbola somary akaiky loatra fa tsy haiko hoe inona moa zany ny vanim-potoana itenenantsika anazy. Tamin'ny vanim-potoana fahataolo, tamin'ny fahataolo zany, inona ny ataon'ny olona ohatra hoe anamboatra trano ny olona anankiray, de tsy izy rery no manamboatra an'le tranony fa ifaharimbonana. Misy ohabolana mihitsy mikasika an'izay hoe asa vadi-drano tsy vita raha tsy ifanakonana. Zany hoe raha za zany no anamboatra ny tranoko de miara-mientana ny mpiara-monina manampy amin'ny fananganana an'le trano. Mitsangana le trano rehefa aveo de misy fiarana atao amin'ny fomba manetriketrika. Fa tsika am'izao hoe mbola manao an'izany. Ohatra fotsiny iny am'izay hoe soatoavina tsika very zay. Ka veriko any le fanontaniana hoe itsika ve aloha tsy tokony côtier daholo zay vao samy nanana ny firazanana. Le firazanana eto zany hoe mifandraika am'le histoire de peuplement ny Madagascar. Satria araka ny teneniko teo hoe nosy ho a Madagascar de tonga ny arabo tany amin'iny partie sud-est iny, nisy koa avy aty avaratra taty Vohemar. Ny Jiosy tany amin'iny faritra Vatovavy iny. Ny Afrikanina moa zany de tsy lazaina tsony. Fa avy aiza io fifankahalana amitsika samy malagasy io. Aleo tonga de any no voasaboasatsika. Avy aiza marina kay le fifankahalana amitsika malagasy. Misy moa no miresaka hoe zay tsy tia merina fa reny nanandevo anay, reny nanafika anay. Miteny koa ny aty ampovoantany hoe zay tsy tia ny côtier fa reo no nanafika anay, reo fa iza marina kay no nanafika an'iza, de iza no nanandevo an'iza, de iza no niraitry-kombakomba tamin'ny mpanjanaka. Zavatra tantara zany, tsy zavatra foronina zany fa zavatra nisy. Zay mahatonga atsika eto hoe ampifandraisitsika amin'ny tantara foana le resaka zany mba tsy de ho sensible loatra am'le sujet zay teneniko hoe anisany sujet tabou raha eto a Madagascar. De atombokotsika amin'ny firesahana ny fanjakana merina. Fanjakana merina moa raha araky ny resahako teo de tsy voatery hoe firazanana iray ny merina rehetrarehetra. Satria araky ny teneniko hoe ireo avy tany amin'ny sisitany no nanapa-kevitra izotra aty ampovoantany, satria aty ampovoantany no moramora kokoa zany ny anaovana activité agraire. Zany hoe resaka fambolem-bary zany. Ary zay no nahatonga an'ireo Indonésianina reo nisafidy ny lemaky be tsy mitatatra, satria ry zareo mpamboly vary. Ny any amin'ny côte ny tany zay mbola hoe misy sira, misy vokany am'izay resaka fambolem-bary zay. Fa taty amin'ny plaine de be tsy mitatatra zany taty no
nosafidin'ireo indonésianina sy malésianina izay mbola nieritreritra ny anoy ny asa fambolem-bary. Ka tao anatin'izay rehetrarehetra zay zany betraka ny avy any amin'ny côte nisafidy ny hiditra teto ampovoantany, tsy voandroany io. Fa na tam'izany aza ny merina de mbola tsy nitambatra, mbola nisy ny atao nisan'izany atao hoe merina entoko zany. Ary ireo no natambatry andriana poiny merina na tonga anazy ny teny hoe ny ranomasina no valapariako. Nanambatra n'ireo merina entoko reo zany izy. Ary misy antony koa natonga n'ireo merina reo nitambatra fa tsy nitambatambatra ho azy. Eo manko le resahantsika tsara n'le tantara hoe inona marina le zava-nisy. Fa naninona no nitambatra ny foko i merina? Satria tam'izany de vulnérable zany ry zareo amin'ny ataky izay ataon'ireo foko rehetra avy any amin'ny sisiny. Samy miataky anazy daholo. Miataky ny avy any atsinanana, manafika ny avy any andrefana, manafika ny avy any atsimo atsinanana. Ary forcé zany ry zareo tsy maintsy nanana unité. Tsy maintsy nivondrona izy mba ahafahany micontrer an'ireo mpanafika anazy ireo. Ny tantara fantatsika de hoe ny merina no nanafika ny côtier. Fa ny zava-nisy de ny côtier no nanafika ny merina. Ary iza ny mpivarotra andevo? Avy aiza ny akanan'le andevo? Ary aiza ny varotana anazy? Teto imerina ve nisy avion maka andevo makany Europe na makany États-Unis? Tsy nisy an'izany. Fa tany amin'ny sisy tany efa misy mivelona amin'io resaka trafikana andevo io. Zany hoe tsika samy tsika tany any zany aloha ny fanandevo. Aveo manafika aty ampovoantany aty de mivarotra ny olona babo anady zay navadika andevo amidy any amin'ny sisy tany. Zany tsy voatery hoe andalina tantara be fa rehefa mahay ny géographie any Madagasikara koa ny de logika zany. Ny antony resahana an'izany so de diso toerana le fankahalana. Zay ny zava-nisy hoe ny avy any amin'ny sisy tany no manafika aty ampovoantany de zay babo anady reny no entina atao andevo amidy any amin'ny comptoir commercial any amin'ny côte. Ary tsy vitany teto Madagasikara ihany io resaka hoe fanafiana andevo io. Anisan'ny zavatra tsy hitiavan'ny Afrikanina atsika, indrindra iny côte est africain rehetrarehetra iny, de tsy tiany zany malagasy zany. Satria le fanafiatsika fakana andevo atrany amin'iny côte est iny, Somalie, Mozambique, Kenya sy ny tariny reny, maka andevo any atsika amiditsika. Tantara zany, tsy zavatra foronina zany. Ka eto zany hoe aleo ny zavatra marina no resahany, satria tsy fahafantarana an'izay marina zay ne no miteraka fankahalana io. Mandehtsy kelikely eny any tsika miresaka an'le tantara fa zay aloha ny zava-nisy hoe ny avy any amin'ny sisy tany no nandeha nanafika taty ampovoantany mandeha mandroba
mambabo olona atao andevo amidy any amin'ny comptoir commercial any amin'ny côte. Ary zay no natonga ny merina voatery tsy maintsy ny ray ina satria feny fahavalo manodidina anazy. Mba ataovy eo aminareo moa zany ny toerany, ary voatery izy tsy maintsy hoe nanao alliance. Misy moa zany mahay kely any amin'le tantara hoe nareo niara asa tamin'ny Royaume-Uni sy ny ohatr'izay. Logika be zany. Ka rehefa tafinao isan'andro ve le olona tsy renforcer ny défense izy? Sa iandro hoe lany tamingana izy zay vao hiaro tena? Fa tsy maintsy miaro tena izy. Zavatra logika be zany. De zay no zava-nisy rehefa nitambatra le royaume merina, vao tambatra nandrianam-pony merina zany, de zay le politique extensionniste ny andrianam-pony merina zay no nitoizany zanany Radama. Zany hoe tsy nionona tsony zany izy tam'le hoe fanambarana ny merina, fa nieritreritra hoe ny interpréter le hoe ny ranomasina ny valapariko de hoe tena hoe ampitambatra ny Madagasikara ray manontolo zany ho lasa fanjakana ray ary izy ny anjaka. Betsaka amin'ny politika nataony tam'izany, sady nanao conquête izy, zany hoe nanafiky, sady nampiasa ruse izy. Misy ny mpanjaka vavy ny Sakalava ohatra nalainy vady, ny Betsileo. Zany hoe sady nampiasa hafetrena zany izy no niady ihany koa. Ampiasainy daholo zay stratégie rehetrarehetra. Ary teo no nanomboka ny ady an-trano. Teo no nanomboka ny ady an-trano teo amin'ny samy malagasy. Tam'izany moa zany mbola tsy niresaka hoe malagasy. Aleo aloha tsy orona ny tantara. Mbola tsisy malagasy zany tam'izany, fa mbola foko. Zany hoe mbola tsy nation zany tsika tam'izany, fa samy mbola nanana ny fanjakany teny. Zay hoe foko moa zany no bazy nametrahana an'le fanjakana tam'izany. Averiko ihany akoatra ny tsy miety. Ny tsy miety rery ihany tsy nanana mpanjaka. Ny Antandroy koa moa misy miteny hoe tsy nanana mpanjaka fa tsy ny fahamarinany zay mbola tsy niadiadiko tsara. Fa zay aloha zany nananako assurance hoe ny tsy mety no foko tsy nanana mpanjaka. Ka rehefa nandeha zay politique extensionniste zay de raikitra ny ady. Raikitra ny ady an-trano, ary io no nararotiny mpanjanaka. Mba fantatsika ve aveza ny diran'ny mpanjanaka? Efa ela ny Anglisy sy ny Frantsay te hanjanaka ny Madagasikara, fa tsy tafiditra mihitsy teto amin'ity nosy ity. Zay tafiditra de maty ny aretina, maty ny tazomoka, maty ny peste. Fa reo tsy navita nanjanaka atsika mihitsy. Fa tany amin'ny 1896 nefany de tafiditra malalaka ny Frantsay tsisy arakaraka. Haitsika tsara angambany hoe avy any Mahajanga ka atreo Andriba zany 5 kilometatra zany. Fa ny Frantsay nefa de niditra malalaka. No zay tsy fifankazahoana zay. Navela ny Sakalava niditra malalaka taty ny mpanjanaka. Ka mbola zay ve zany toetsaina hoe hoentitsika iainana eto amin'ity Madagasikara ty io fiatsaram-belatsitsika io. Satria zay ny anisan'ny navoajanaka atsika. Nisy ny eritreritra tao hoe rehefa tonga ny mpanjanaka de izy no anjaka. Fa mpanjanaka am'izay no nametraka hoe manomboka zao nareo de mitovy daholo. Tsisy andrina, tsisy ova, tsisy andevo zany. Andevonay daholo nareo manomboka am'izao.
teo zany voateraka ny nation malagasy, teo voateraka ny firenena malagasy, rava le resaka foko sy ny resaka fanjakana. Tsy nisan'izany tsony fa samby andevon'ny frantsay teto. Zay ny tantara. Zany hoe na firenena tsika zany de tsy sitrapotsika fa noterena tsika ho lasa firenena anankiray. Zay hoe foko ny ady an-trano no nanome vana ny mpanjanaka niditra teto, ka rehefa tonga teto ny mpanjanaka de nitereny hoe manomboka zao nareo tsy isan'izany tsony hoe fanjakana niza na hoe ova na andevo na ino, fa nareo rehetrarehetra de andevonay tapitra ary tsy nanatrafidy. Ary noho izay fangedrana nataon'ny mpanjanaka tsika zay no nampiverina ny firaisan-kina tamintsika, voatery tsy maintsy nitambatra. Jereo nareo amin'ny histoiran'ny Chine ohatran'izay koa, ny histoiran'ny Chine. Niady aloha ny nationaliste sy ny communiste, fa rehefa nitafian'ny japonais de voatery tsy maintsy nitambatra ny communiste sy ny nationaliste, niady tamin'ny japonais aloha, de rehefa resy ny japonais niala, raikitra indray niady ny communiste sy ny nationaliste, de ny nationaliste reny lasa any a Taiwan reny, de ny sinomo izy hitatsika amizao io. Ka zany ve ny tantara tiatsika ho averina eto? Iverina ifanafika ndray ve zany tsika de ze resy miala eto Madagasikara? Zavatra tsy ason'ny firenena zany, ary tena sanatriavo. Fa raha misy an'izany eto de misy minorité anjavona tsy ho hita tsony eto amin'ity Madagasikara ty. Masoa atsika ve zany? Ary na za miteny io ara mety tsy ho eto tsony ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tsika efa miaina mpilaminana ohatran'izao ve tsy aleo tazomina zay le filaminana zay? Fa tsisy olona azo tombotsoa amin'ny resaka ady zany eto. Ka zay zany ny zava-misy hoe itsika tany am-piandohana de samy nanana ny fanjakany izay ny foko zany no fototra nametrahana n'io fanjakana io. Nisy moa zany niezaka hoe te hanitatra ny fanjakany de nanafika sy niady tamin'ireo fanjakana hafa, ka izay no nararotiny mpanjanaka rehefa aveo nafahany niditra mora nanjanaka atsika. Toizatsika ihany ny fanazavana rehefa aveo fa pause kely fotsiny. Hoe no zay le tsy fifankazahoana tato anatiny zay, no zay ady atrano zay, de zay no nanamora ny fidiran'ny frantsay teto amintsika. Raha tsy nisany ny ady atrano, voasakany sakalavany ny frantsay tsy tafiditra tatia. Fa matoa izy nalalaka, niditra avy any Mahajanga ka hatreo Andriba moa zany mody natao hoe nisy fifandonana. Fa tsisy an'izany fifandonana tao Andriba zany. Efa nomena lalana reo. Efa nomena lalana, nalalaka mihitsy. Ka zay ve mbola tiatsika iainana eto? Satria de anome lalana ny mpanararoatra ndray koa zany tsika, raha ohatra ka mbola tsy mipetraka zay le firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy zay. Misy antony ano ny resahantsika n'ity resaka foko ty, satria izy ty eto amintsika atao ohatrany hoe sujet tabou.
fa raha amiko zany hoe tsy aleo ve fantatry ny olona ny tantara, tsy aleo ve fantatry ny olona ny tena hoe zavatra marina mba ahafahana misoroka amin'ny manaraka. Ny tantara tsy afaka verina. Zay ny ainatsika androany zao rapitso efa tantara koa ny anarany. Zany hoe tsika mpanamboatra ny tantara. Anjaratsika manarina raha ohatra ka nisy tsy mety tao anatin'le tantaratsika. Fa tsy tsika indray no amerina n'le tsy mety. Ka zay zany no izy. De araky ny teneniko zay hoe rehefa tonga ny mpanjanaka de tsy nisan'izany tsony hoe nareo sakalava, nareo merina, fa tsika rehetrarehetra de zanatany ny anarantsika tamin'izany. Ary teo ambanin'ny zoga ny frantsay no nipetraka ny maha-malagasy iray atsika. Ny frantsay zany no nanery atsika aloha zany ho lasa firenena. Zay koa ny anisan'ny mahafirenena ny firenena iray de manana tantara iray. Lefa nyresahako taloha teo moa zany ny tantaratsika. Fa ankoatran'izay tantara iraisana zay de mila mipetraka ihany koa le volonté de vouloir vivre ensemble. Le tantara iraisana aloha zany iny tena tsy azo, tsisy zavatra azo ovana amin'iny, fa efa zay ny tantaratsika. Zay ny tantaratsika hoe natambatra an'Andriamanitra nosy ray eto. Samy hafa ara-pirazanana fa natambatra ny honosy iray. Fa ankoatran'izay mahanosy iray atsika zay, ny firenena, ny mahafirenena anazy de mila mipetraka zay finiavana iara-monina zay. Ka manana n'izay finiavana iara-monina zay ve tsika malagasy? Ny alo ny zavatra hitako de fiatsaram-belatry. Mahitsy amin'ny resaka an'izay satria zay zavatra misy marina. Ka leo marina lazaina. Atsika io fampiatsara velatry fa tsisy mifankatia zany. Eto mbola misy karazan'olona hoe fady atsika manambady karazan'olona ohatran'izao, fady atsika ny manao ohatran'izao amin'olona ohatran'izao, mais non. Azo voatsela nisy anabaviko zay teny amina atsika fady manambady merina. Bon, ninao parce que je suis pas gay, manambady lehilahy merina ihany fady ana. Fa rehefa misy tiako, za tsy fady. Nareo foana fa amin'ny fadinareo any fa za tsisy raha fady za zany. De zay le zavatra ohatran'izay zany. Ary samy manao an'izany daholo a. Boaka kosa zava zay, samy manao an'izany daholo. Ka zany ve natao hoe firenena? De ampifandraisiko any amin'le contexte misy atsika am'izao. Ny antony tena iresahako an'izy ity moa zany de satria am'izao atsika miresaka an'io federalisme io. De ampifandraisina be amin'le resaka foko le izy, ary tsy le côté positif no jerena fa le côté négatif foana. Tantaran'i Madagasikara neka mametraka mazava hoe nisy fanjakana maromaro teto talohan'ny fanjanahantany. Ary ny fanjanahantany no nandravan'ireo. Ka rariny vera mitaky an'izany ny am'izao fotoana, sa tsy rariny. De vendravendranina ny avy any amin'ny faritra hoe nareo vendrana nareo hoe de avita hitondra ny... Fa firy n'olona vendrana nitondra ny Madagasikara teto? Mba manontany anareo le mpiteny reny manko za zao. Firy ny olona vendrana nitondra ny Madagasikara na tonga anazy ny korosy fahana ty? Ka samy faty ny avendranana ihany. De aleoleonay maty ny avendrananay ho ato zay maty ny avendranan'olona. Zavatra tsy mitovy zany. Aleonay maty ny avendrananay to zay maty ny avendranan'ny hafa. Ary samy manana ny vendranany koa io.
na eto nefa nivendrana be deaibe eto e, ka leo tsy mifanavendravendrana eto. De zay ny zava-nisy zany tonga am'izay ny fanjanahantany. Araky ny teneniko teo, rehefa tonga ny fanjanahantany de rava ny système rehetrarehetra nisy teto fa tsisy tsony hoe système na andrina ova tsy hay, efa samy andevo aby anarantsika teto zanatany frantsay. Fa rehefa tena nipetraka io fanjanahantany io de inona ndray ary ny zava-nisy, inona ndray ary ny zava-nisy teto. Tao anatin'ny fanjanahantany de nisy koa zany reo le hoe, satria araky ny teneniko teo, rehefa tonga ny frantsay de izy tsy nanavaka mihitsy fa nareo rehetrarehetra devonay daholo. De nisy zany tsy te ho andevozina, ary io le fisolelahana amin'ny mpitondra fanjakana io tsy vo androany nisiny io, fa io karazana instinct de survie izy io. Zany hoe misy olona zany tena io mihitsy ny fivelomany, raha tsy misolelaka izy de maty. Efa hatrany amin'ny fanjanahantany io nisy le fisolelafana zany. Ka nisy an'ireo zay hoe tsy te hihinany tsy fihinany miaraka amin'ny malagasy mitovy aminazy, de voatery tsy maintsy nila ranondranony tamin'ireo le mpanjanaka. De reo le mpanome renseignement reo le mpanome information reo, satria haitsika tsara fa ao anatina fanjanahantany zany de tsy maintsy misy ny résistance. Zany hoe tsy ny lavolefona zany ny malagasy, fa niezaka niady foana ialana tamin'le fanjanahana. Miorganize zava-misy zany, miorganiser réunion anao zany hoe miplanifie résistance sy nohatran'izay, de misy malagasy mitovy aminao mitondra an'le renseignement any amin'ny mpanjanaka. De mandeha ny représailles rehefa aveo samborina le résistant, gadrana vonona. Ary rehefa nametraka an'le gouverneur, rehefa tonga moa zany Galeny rehefa aveo, de Galeny nametraka ny solotenany, ary izy tsy afaka hoe nitondra olona be deaibe avy any a Frantsa tany netiny aty, fa misy reo malagasy nampiasainy tam'izany, ankoatran'ireo le tirailleurs sénégalais sy marocain sy ny karazany. Mba eritrereto am'izany ny zava-misy malagasy zany miaina ao anatin'ny fanjanahantany, fa misy malagasy mitovy aminazy ihany koa zany hoe zay mangejy anazy amin'ny toeran'ireo mpanjanaka reo, solotenany mpanjanaka zany mampinany tsy fihinany anazy. Ary ny miaramila malagasy moa zany avy aiza, satria rehefa tonga ny fanjanahantany de ny miaramila malagasy diso niaraka tamin'ny fanjakana. Fa le miaramila malagasy post colonial avy aiza reo, tsy dirako lalina mikasika an'iny fa fanontaniana ny apetrako. Avy aiza ny miaramila malagasy, ny formena taiza, de pour le compte niza. Zavatra resahantsika eto a tantara, oka zava, tantara ny resahana eto, ary fanontaniana ny any apetrako. Ny administration malagasy avy aiza, zay mbola io no lovaitsika hatram'izao. Mba tsy hamaliko an'izay fanontaniana zay, de aleo
isaoty kely zany atsika am'le tantara. Fanjarany tsirairay zany manadiady an'izay, anjarany tsirairay manadiady atsika no men'Andriamanitra saina afaka mandinika. De fanontaniana zay ny any apetrako hoe araky ny lazaiko teo tamin'ny fanjanahantany, de nisy ny malagasy mitovy amintsika ihany nampiasaina nanao hery famoretana tamin'ny malagasy mitovy aminazy. Ny afara tamin'le fanontaniana napetrako teo hoe avy aiza ny miaramila malagasy, avy aiza ny administration malagasy. Manatsaina atsika tsirairay afaka mamaly an'izay fanontaniana zay. De avy aiza le fankahalana am'izao am'izay zany. Ka eto am'izay zany de aleo tsorona. Aleo tsorona satria misy karazan'olona manko eto zany hoe ataotsika boky émissaire. Hoe nimerina no micentraliser an'io pouvoir io, nimerina no manao rapa-dango ny harem-pirenena eto Madagasikara. Aza dino. Fa ao anatin'io pouvoir central io ne, tsy merina reriny ao. Atsika rehetrarehetra io ao daholo. Misy merina ao, misy sakalava ao, misy betsy misaraka ao, misy antandroy ao, misy tsimety ao, misy mahafaly ao, misy bara ao. Tsika rehetrarehetra représenté ao daholo. Fa aoka kosa tsy atao an'izany le reve. Atsika lasa ho diso cible eto atsika. Eto Antananarivo ny pouvoir central fa tsy nimerina rery no nifehany io. Ary raha mijery koa tsika amin'ny tantara sy ny zava-misy ankehitriny, io moa zany zay mitabataba foana, efa 4 taona zay no tenenanay teto hoe tsy rary ny fitsinjarana an'io teti-bola eo amin'ny faritra sy ny fanjakana foibe io. Fa ngany député lalam-panorenana jereo tsara any amin'ny andininy 330 raha tsy diso article 133 amin'ny constitution. Zay me renvoyer an'io resaka clé de répartition io, renvoyer ny amina disposition légale le izy. Zany hoe anjarany mpanao lalàna zany no mamaritra ny fitsinjarana ny oenti-manana eo amin'ny fanjakana foibe sy ny faritra. Fa ny député ao amin'ny Assemblée nationale ao ve merina daholo. Nisan'le fitakina nataoko teny amin'ny senisy teo anivon'ny gouvernemanta. Raha araky ny lalam-panorenana de ny chef de région, ny chef d'institution de afaka misaisira ny haute cour constitutionnelle amin'izay domaine rehetrarehetra mirelevé amin'ny compétenceny. Ny chef de région rehetrarehetra eraky Madagasikara ve merina daholo. Ny zavatra isy manko de zao. Izahay no mitaky an'ity zavatra ty, mitaky an'io fédéralisme io. Betsaka moany mbola hoe province autonome, état régional, décentralisation effective. Non, atsika dala. Ino itenenako atsika dala? Albert Einstein il l'a bien dit, ouais. La folie c'est de toujours répéter les mêmes erreurs et s'attendre à un résultat différent. Ka cette fois atsika tsy manana choix atsika. Aza manaiky tsony adalain'olona amin'ny province autonome, état régional, zay ty mba nitaky an'izany teto, tsy latsaka ny 10 taona mahery nitakinay an'izany. Fa mba nisy ny aino ve? Nisy nanatanteraka ve zany? Reo député atsika, reo olo mbo fiditsika amin'ny faritra reo ve mba nisy nitsangana tam'izany? De mbola zany ve ny zavatra hoe eritreretina ho apetraka eto? Non. Aleo azava tsara zany. Na ino kidona, na ino kiatra.
état fédéral par tous les moyens, tsy maintsy mipetraka io par tous les moyens. Aleo azava tsara zay, azakadikadalain'olo zany. Fa ny zavatra mety isy, araka miteneniko teo hoe ny député rehetrarehetra nega tsy merina, ny olo bofidy any amin'ny faritra tsy merina daholo reny. Fa naninona reny tsy mba nisy ny joro mifandray am'le tantara tany, atrany amin'ny fanjanahantany io, resaka fisolelahana io instinct de survie io, misy olo tena io mihitsy fivelomany. Tsy mampanino anazy zany le malagasy mitovy aminazy, na minany tsy fihinany, fa izy mila misurvivre. Ary efa misy taranak'olona mihitsy mpanao an'io. Tsy teny olona za fa eto Madagasikara de misy nom de famille. Atrany amin'ny histoire coloniale de mipetraka foana reo. Ka le zavatra mety hitranga hoa de hoe izahay no miady, izahay no mitaky. Tonga am'izay ny fotoana de reo ndray no eo manko atsika ifampitady am'izay. Nenazy zany zavatra atahorako eto tsy hoe ny merina sy ny côté iady. Tsy zany mihitsy ny zavatra isy eto. Fa reo piso lelaka reo no atahorako hoe mbola tetitetika ny anjakanjaka. Ka eo atsika no mety iady am'izay manko. Zay le mila afantarana an'le tantara mba tsy hijabaka amin'ny zavatra ohatran'izany. Manomboka zao zany de fa tokony identifiena tsara hoe iza ny olona nanana ny fahefana tokony afaka niady ny rariny teto amin'ity Madagasikara ty, nefa ny safidy ny iraitsy kombakomba. Satria raha ny tantaratsika 2025 tamin'ny 2025 zao tsika afaka tamin'ny fanjanahantany vaovao. Satria zava-nisy teto amintsika de frantsay no nitondra atsika, olona napetraka ny frantsay teo. Fanjanahantany amin'ny endriny vaovao zay. Ary nisy ny raitsy kombakomba tao. Nisy ny raitsy kombakomba tao. Ka manomboka zao zany efa tsara ny identifiena hoe iza daholo ny olona zay hoe nanana an'izay pouvoir zay, nanana an'izay compétence zay, afaka ny joro mitaky ny rariny, nefa tsy nanao an'izany teto amin'ity firenena ty. Ka sao de mieritreritra rapitso rafaka pitso hoe mipetraka le état fédéral de zay no hitondra ty. Fa eo am'izay atsika mifampitady moko. Ka zay ny zava-misy. Io zany tsy resaka hoe le resaka fo koa. Raha atsika mbola miresaka an'io resaka foko io, dikan'izany atsika mbola tsy miseho sentira hoe malagasy. Ohatra ny raisiko teo hoe ny frantsay ve rehefa miresaka izy miresaka hoe parisien, marseillais, brestois, lyonnais, non? Ils se considèrent tous comme des français. Fa tsika zany mbola tsy miseho considéré hoe malagasy. Matoa tsika mbola mitena an'le resaka fiaviana sy ny firazanana, mbola tsy miseho sentira tsika hoe malagasy. Fa amiko zany na avy aiza anao, na avy aiza, na avy aiza, na avy any atsimo, na avaratra, na andrefana, na atsinanana, na ampovoantany, de malagasy zany. C'est pas la peine eky précisena resaka fiaviana zany. Rehefa miteny tsika hoe fanjakana fohy be tsy merina rery zany. Mba jereo amin'io fitondrana am'izao io, firy ny olona ao anatin'io fanjakana fohy be io, firy ny merina de firy ny côtier. Ao amin'ny Assemblée nationale, firy ny merina, firy ny côtier ao. Fa aza mivohy fankahalana zany. Atsika samy malagasy.
ary samy victime manle rafitra tsy mety. De misy fanitsina kely any ataoko zany amle fanehoan-kevitra, le problème manko zany misy zandry kely tokony mbola hianatra, misy koa le olo dehibe zany hoe efa dépassé, tokony miverina mianatra fa lasa miteniteny foana, lasa miteniteny foana, de ny tena moa zany lasa manitsy foana koa. Ka eto rehefa misy zavatra tsy mety de tsy maintsy ahitra, surtout zany rehefa hoe resaka fiainam-pirenena ny resaka. Oka zany atsika tsy fampisibla eto hoe lasa karazan'olona no atao bouc émissaire. Le izy ny problème raha miresaka côtier manko, ny côtier be de be. Anao ne vao iny fois miresaka côtier zany, anatin'ny côtier daholo, na tavaratra na tatsimo na tandrefana na atsinanana, iny côte rehetrarehetra iny. De anao ve zany anaratsy an'iny côte rehetrarehetra iny, iteny anao fa dondrona daholo, vendrana daholo ny olona rehetrarehetra avy any amin'iny côte iny. Ka raha tezitra aminao reo olona rehetrarehetra reo zany, de inona ny ataonao? Satria zay maro anisa, ny côte ny maro anisa. Ka raha etrehany atezeran'ireo olona rehetrarehetra reo, zava-doza zany fa aza maniry an'izany. Miteny koa tsika merina, fa ny merina rehetrarehetra venona nanao ny zavatra tsy manjary eto amin'ity firenena ty. Mba hitanareo ve fahatrahan'olona eny ambany tanàna reny? Fa za miteny aminareo fa ny fahatrahan'olona eny ambany tanàna eny, reny tena hoe extrême pauvreté eto amin'ity Madagasikara ty. Any amin'ny faritra na mahatra ara mbola misakafo. Fa netony ny fahatrana tena efa tena hoe kamo hafa mihitsy. De reny ve zany atao bango tokana hoe anisan'le mpanao rapadangona rem-pirenena, anisan'le hoe miconfisquer ny pouvoir? Non, je suis pas d'accord avec ça kosa. Le mikatégoriser, le migénéraliser zany tsy mety. Aleo apetraka zay, ajanony fa mbola tsy tara. So de hiteraka zavatra hafa eto amin'ity firenena ty manko le izy. Ka zay zany mikasika an'iny hoe aleo atsika mba mifampitsinjo ihany, aleo mba tsinjovina ihany koa le taranaka ao afara, aleo mba jerena ihany koa le firaisam-pirenena, satria ny atsika malagasy de mbola marefo de marefo. Araky ny teneniko teo hoe ny tantaran'ny Madagasikara raha ny fintinina zany izy atao anatin'ity boky ty, de c'est encore une nation en construction, mbola inachevé, mbola en cours de construction zany ny nation malagasy amizao. Ka raha ao anatin'izany tsika no hoe misy dérapage, de teraka zava-doza zay. Ka leo soroana, ny fomba fisoroana anazy moa zany de ny filazana ny tantara marina. Aza misafenipenina mihitsy ny tantara. Inona moa zany tokony, ary ny tena olana ne le any ampianarana. Zay koa ny olana am'le système éducatif. Ny tantara ampianarana atsika tena tantara tsy zay tiana ho haitsika ihany zany ny ampianarana atsika, fa ny tantara tena marina tsy ampianarana atsika. Ary ny tena moa zany mety en partie hoe anisan'ny diso tam'izany. Satria ny tenako manokana zao tao anatin'ny réforme éducatif, za anisan'ny concepteur de programme.
ary natsapany zany, ary ny tsy fijoroana tamin'izany de fa raisiko hoe eloka ho anahy manokana. Ny tena moa zany na nijoro tsy afa nanoatra fa tokony nanao zay maximum azo natao. Fa zao za mitena an'izany hoe betsaka ny zavatra ao anatin'ny tantara tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy. Tantara diso no ampianarana ny zaza malagasy. Ary betsaka ny historien miombon-kevitra amin'izany zavatra teneniko zany fa tsy hoe miteniteny foana. Ty ato anatin'ny ty boky ty betsaka ny auteur historien malagasy nandray anjara tanatin'ny fanotanana azy ty zany tsy hevitra n'olona ray ihany. Ny père Sylvain Urfer no anisany nanao an'le édition fa historien malagasy maromaro no niara-niasa taminazy. Raha tsy tanisa angambany anisan'ny historien tena apprécieko ohatra Monsieur Denis Alexandre, Lainiriko Denis Alexandre. Moa zany anisany hoe mba historien mahafinaritra anazy satria izy tena objectif be rehefa manoratra. Mbola misy ouvrage ary navoaka ny Voatsiela, une Madagascar ozy izy, une nation dont la construction est inachevée. Jerenareo amin'ny pageny ihany fa misy boky vao navoaka ny Voatsiela mihitsy. Fa izy io mpampianatra eny akaty io, anisan'ny historien tena mahafinaritra anazy zany mamaky ny ouvrage amin'izay le objectivité an'izay. De mba miinvité atsika hoe mba mijereva ihany boky nisoratany docteur Lainiriko Denis Alexandre ny anarany. Fa mahafinaritra be ny ouvrage n'io rangahy io. De zay zany ny zava-nisy hoe zavatra efa nisy hoa hatramin'izay io le fisolelahana io. Zany hoe ny mpisolelaka moa zany izy tsy mijery an'le tombotsoany be sy ny maro, fa rehefa misy hoe tombotsoa kely ho azy de tsy mampaninona anazy zany na mihinany tsy fihinany ny malagasy mitovy aminazy. Ary hatramin'izao zany de zavatra misy foana, ary misy olona tena io mihitsy ny fivelomany. Rehefa tsy misolelaka izy de maty. Zany hoe tsy miaina normal zany. Rehefa tsy misolelaka izy de tsy mahazo fahefana. Rehefa tsy mahazo fahefana manko izy de tsy mahazo vola. Rehefa tsy mahazo vola izy de tsy afaka miaina araka ny tokony izy. Zay ny tenenako hoe fivelomana mihitsy le fisolelahana io. Ka eo zany no mila tandremana eo. Mila tandremana satria ty tolona ataontsika ty ne efa fantatra. Na reny ara président synady milaza tsy anontaniana. Reny zany amina olona tokony atao namana reny. Satria zavatra niteneny ny tena. Izy miteny fa tsy mety eto amintsika ozy izy le fédéralisme. Nefa ny zavatra takiny eo omeo fahaleovan-tena ara-bola, omeo fahaleovan-tena ara-pitantanandraha rany faritra. C'est ça le fédéralisme ne. Zay le fédéralisme zay. Ka tsy hitako hoe inona ny maharatsy an'izany. Ary raha miseho référé amin'le tantaran'ny Madagasikara teo tsika. De zay koa ny tantaran'ny Madagasikara ne, samy nanana ny fanjakany. Donc, ça me paraît juste. Fa le tsy fahaizana an'le tantara no mampiteniteny foana ny namana sasany. De lasa manavendravendrana olona amin'izay rehefa aveo nefa n'izy ny tena vendrana. Zay le araka ny teneniko hoe ny olona vendrana ihany ho mpanavendраvendrana olona. Ny olona tena mahay voalohany aloha izy tsy manavendrana olona. Faharoa manaraka an'izay ny olona mahay jamais izy miteny ny tenany mahay zany. Fa ny olona mahay de hita eny foana. Inona moa zany ny ahafantarana ny olona mahay?
Ny afantarana ny olona mahay anie, si t'es capable de transformer une situation problématique en une solution. Ny afantarana ny olona mahay zany de rehefa misy problème eo ka ilana vahaolana, de ny olona mahay mahita n'iny vahaolana iny. Donc c'est pas la peine izy teny hoe za mahay na za ohatran'izao, fa ty problème, bon, jerentsika solution io, hita le solution rehefa avy eo, ary le vitesse amizay no afana mesurer ny olona tsirairay amin'ny compétence. Misy ny olona mety mahita vahaolana izy fa il prend du temps. Fa misy ny olona vetivety kely izy de mahita vahaolana. Any zany amiko no imesurena ny olona mahay fa tsy hoe raha ny olona miteny hoe za mahay za ohatran'izao, tsy mahay izy zany. Ny feno tsy mba miontsana zany. Ary ny olona mahay koa tsy mba manambany olona zany. Au contraire, ny ataon'ny olona mahay de mizara. Mizara izy mba hahay koa zany manodidina anazy. Fa ça sert à rien koa ny anao mahay, fa ny olona manodidina anao vendrana daholo, tsisy dikany zany. Vaut mieux anao ke mandeha amina planète hafany. Ary zay ny traneketsika eto Madagasikara n'le zava-misy hoe atsika iny afaka samy manary-jery. Zay tiny mba azonay atao koa hoe bon, monsieur concentré amin'ny fiainana anay foana zay. Fa tsy mety zany, ahoana moa zany iainanao hoe manodidina anao mahantra velona jiaby. Anao zany mivoaka trany na anitraka tany ara tsy ataonao, fa vo mivoaka anao tonga de fa anaty 4x4. Olo manodidina anao amizay vo mivoaka anaty lakoronao anao fa olo mahantra velona jiaby hitanao. Normal anao raha ohatra ka tsy en sécurité. Satria le olona anie mahay fa aminao ao misy raha. Le olona manodidina anao le mahantra reo zany mahay fa aminao ao misy vola be ao misy sakafo be ao, misy lasa tsy en sécurité anao. Ka zay le mila renitsika zay, mila apetraka le justice sociale. Ary ny anay zavatra takinay de simple, zay tsy mitady zavatra maro. Mila rafitra tsika, afahan'ny malagasy tsirairay misitraka ny zony. Za zao vo tamin'ny maraina teo de fa nahita ndraiky. Reny zany ny anazy zavatra mamparary ny foko mahita zavatra ohatran'ireny. Nahita ndray zao za tamin'ny Facebook teo, tsy haiko misy ankizy vavy zay marary, mitady fanampiana de manao SOS ao amin'ny Facebook. Nefa lalampanorenatsika mametraka tsara mihitsy. Fa mananjo azo fitsabona ny malagasy. De maninona raha malagasy marary tsy mahazo an'izany fitsabona zany. Zany ve zavatra rariny zany. Aminah tena tsy rariny mihitsy fa ny zavatra ohatran'ireny any amin'ny Facebook anao mangataka fanampiana. Nefa anjaran'ny fanjakana zany. Fanjakana anie zany tsy mahavita ny adidina. Ary tsika rehetrarehetra reo manana zo mitaky an'izany. Zay zany ny any tsy azoko hoe maninona any amin'ny Facebook ny anaovana an'le izy. Harcelé le fanjakana. Zo tsika mitaky an'izany. Harcelé le fanjakana hoe malagasy kosa rehefa manana nationalité malagasy de manana zo azo fitsabona. Fa tsy any amin'ny Facebook any ny anaovana SOS hoe mitady fanampiana fa tokony anaovana fandidiana sy zao. Non. Rehefa tsy anao an'izay le fanjakana de tsisy ilana an'le fanjakana koa. Inona moa zany ny antom-pisiny raha ohatra ka ny adidiny izay voasoratra any anatin'ny lalam-panorenana. C'est ce qu'on appelle des droits créance. Zany hoe manana trosa amin'ny fanjakana atsika rehetrarehetra io. Trosa atsika amin'ny fanjakana zany. Contrat iny constitution iny. C'est ce qu'on appelle un contrat social entre l'État et les citoyens. Ka rehefa tsy vita ny fanjakana ny mi-assumer ny part de responsabilité de tsisy ilana ny otrony.
na tonga de sory ao anaty constitution io, am'izay mba milamina jerinay hoe bon efa niala efa tsy ao anaty constitution ntsony zany le droit créance de samy demer, fa tant que io mbola ao manana zo am'izany atsika, tsy anavana. Rehefa manana nationalité malagasy fotsiny ianao, ohatran'ny frantsay, ohatran'ny olona rehetrarehetra any ivelany io, rehefa manana nationalité ianao de misy prise en charge ataon'ny fanjakana aminao. Fa le vahoaka malagasy ve zany inona mihitsy le fandinihana an'le vahoaka malagasy? Inona le malagasy fandraisanareo anazy? Ka zay ny zavatra takitsika hoe rehefa hanova rafitra ihany, de rafitra ahafahan'ny malagasy tsirairay tsy hanavana misitraka ny zony, ary rafitra ahafahany mitaky tamberina andraikitra amin'ny mpitondra. Zavatra roa mifameno reo. Rehefa tsy afaka misitraka an'le zotsika tsika de ndao takina. Hoe zonay ne reto fa maninona ny tsy tanterahana? Rehefa tsy hanao an'izany ianareo mela teo. So de interprétena ndray zany zavatra teneniko zany hoe mikonikonina fanonganam-panjakana. Fa zay ny ao anatin'ny lalàna. Misy fifanarahana eo amin'ny mpitondra sy ny oentina, de zay le contrat social zay ny constitution no mametraka anazy, ny lalam-panorenana. Ka atsika malagasy mba vakio ihany io lalam-panorenana io. Fa zany ny ao anatin'ny lalam-panorenana ao, manana zo isitraka fitsaboana ny malagasy tsirairay. Fa na ohatra nay reto ny manana prise en charge, za zo vo tamimaly zany narary. Za zo vo tamimaly zany narary, za misitraka prise en charge. Fa ny anay zo hoe remboursement. Zany hoe rehefa marary zany ianao de volanao aloha zany miala, tsabonao ny tenanao, de facturenao iny, de zay vo mandeha zany anao any amin'ny dafo hoe narary za reto facture tiano ordonnance mangataka remboursement. Fa na ny fitakinana iny koa ara, aleo to nenazy zao tena za mbola tsy nitaky an'io mihitsy hatram'izay. Nenazy zany ataoko amin'ny volako foana de sitrana za de samy miala eny. Ahitaky an'le remboursement anao, tsy haiko remboursement na 100,000 ariary, ivezivezenao tsy haiko efa 10-20 ary, de aleo tonga de tsy takina. Ny prise en charge moa tsy haiko mitany amin'ny Institut Pasteur ohatran'ny nisy problème tsy voaloany facture tany de nalefa tary amin'ny polyclinique lafo ndray. De ny tena moa zany à l'époque mpanohatra fanjakana de namarary ara tsy mahasahy mandeha any amin'ny polyclinique lafo, satria efa fantatra ny zavatra nahazo an'izay nandeha tany. Zay mpanohatra fanjakana nandeha tany tsisy mivoaka velona ny akamaroany. De tsy maintsy nandray mesure zany ianao hoe bon, namarary ara zany za tsy andeha any. Fa raha mbola misy hoe institut hafa zany afahako mitsabo tena, de aleoko mandeha any aloha. De zao moa zany ny tompon'ny polyclinique lafo mbola manao vacances any Maurice. Saorana an'Andriamanitra koa moa zany tena entre temps tsy de hoe nisy aretina be grave hoe. Fa zay zany ny zava-misy. Eto Madagasikara na manana prise en charge anao na tsy manana prise en charge, rehefa marary de tsy maintsy trapa-sahiranana foana. Be de be ny droit créance ao anatin'ny lalam-panorenantsika ao. Fa zay fotsiny zany mba niresahako androany, fa anisan'ny zavatra mampalahelo zany. Ka tsinona moa zany ny resahantsika n'izany rehetrarehetra zany, fa atsika mba te hanana ny tsara. Ary ny tena mba anisany hoe modéré ihany, ngamba ny raha aminay fédéraliste zany ngamba ny hitako hoe manana langage modéré ohatra zany, ary zany mahatonga ny olona tia miresaka amina.
satria za tsy extrémiste fa raha mbola tsy enona zany zavatra teneniko zany de eo tsika mahita ny vokany. Fa izy araka ny teneniko zay hoe betsaka mono miteny any hoe anareo mpitaky an'io fédéralisme io, nareo manakorotana saim-bahoaka tsy haiko man, de valiko tsotra fotsiny fa le fédéralisme ve moa zany aminareo tsy maintsy takina? Io tsy voatery takina zany io, fa mbola endriky fifanajana zany, mbola manaja ny rafitra misy atsika, mbola manaja ny lalàna misy atsika, zay no hitakina anazy io. Fa azo ataony tsy mitaky an'io, azo ataony tonga de mametraka an'io, ary vita zany, vitanay zany, fa aza obligena zay manao an'izany. Tant que mbola misy processus aloha zany hoe bon, mbola ifampiresaka, de ndao ifampiresaka ampanajana koa. Fa tsy olonay vendravendranareo isaka ny mihetsika io, anareo miteny olo vendrana io mba mahay raha boka ia. Menara tsara aloha rehefa tena hoe hitanao hoe mafy tsara n'le zavatra anao, de zay vao miady hevitra. Fa problème na hiady hevitra aminareo, niveaunareo mbola ambany loatra, tsisy olo te hiady hevitra aminareo ary zany ny ana mahatonga an'ireny hoe tsy valiko. Ary eto koa za de manafatra, aza minehaneha, izy koa olo haiko minehaneha magnano commentaire mal placé amin'ny publication anaka, alaiko baraka, alaiko baraka, captureko, publieko, mba au moins manko olo haiko. Satria olo haiko zany, haiko niveaony, haiko ary mahay za koa. Fa le olo tsy nianatra, olo mikapokapoka reny, za tsy mandany fotoagna mamaly reny. Fa izy koa olo hitako ke hoe mba olo nianatra, nefa le niveau aboakany amin'ny idée aboakany tsisy raha pare, de fa miomana fa amaiza koa ary tsy personnel zany, tsy personnel zany, mahazo mamaly koa. Fa zay ninaka, tsy ataoko lava koragna, mankasitraka tsika jiaby ze nanaraka an'le resadresaka teto androany. Mirary soa, bon week-end olo jiaby.